Vehivavy iray no voalaza fa manao dimbitrano eny amin'ny fokotany ny Antany Malandy rehefa miantsena sy matory atoandro ny olona eny an-toerany. Efa maro ny olona lasibatry ny ity fangalarana hafahafa tsy de haraky ny maro ity. Nitondra fanazavana mikasika izany ny lehiben'ny fokotany ny Antany Malandy. Mila melo ny voaka rehetra amin'izao fotoagna zao de misy vehivavy anankiray ato Antany Malandy rehetra zany. Io vehivavy io de mizaha olo matory matsagna, alainy télé, ordinateur, téléphone amin'nao matory karaha izy no tompotragno. Ny toetoetran'ny vehivavy fotsifotsy misikigny lambahoany, io no misoloky amin'olo matory zay de mila melo antsika rehetra eto Antany Malandy fa tsy kely lalagna ny mpangatra zany de zay ny afatra. Ary akaiky ny farantaogno ty de mila melo raha vao mandeha bazary anao de batenino manodidina fa aza tonga de mandeha fa efa tsy fantatra intsony hoe iza ny ratsy. Ny fitandremana ny tokony ataony tsirairay fa indrindra ny fotoana ny farantaona tahaka izao sy fitsenana ny fetin'ny Krismasy fa amin'ny fotoana tahaka izao no mampandehandeha ny liona mitady zay arapany.